Salama pasteur. Anisan'ny manion'Andriamanitra zava-mahagaga ianao a, inona moa izay zava-mahagaga izay? Eny tompoko, nanehoan'Andriamanitra fahagagana sy fanafahana lehibe tokoa za, satria za zany efa tena nilomano tao anatin'ny fisotroana sy fifohana no afaka tao anatin'izany. Nanomboka firy taona ianao no mandray an'ny zava-mahadomelina hoe nifoka sy nisotro izany? Nanomboka 19 taona tompoko nanomboka ny foka, ary teo koa dia efa nanomboka nanandrana nisotro. Inona nahatonga an'ilay izy araka mieritreritra ao? Nahatonga n'ilay izy aloha andrakandrana aloha ilay izy hoe misotro mifoka ny namana dia za koa mba dozy dia nanomboka teo dia tena zatra amin'izay, tena ilay mifoka isan'andro. Nandritra ny firy taona ianao no tena voafatotra an'izay zava-mahadomelina izay dia manahoana hoe mifoka firy isan'andro dia misotro toaka manahoana? Tamin'izaho classe de 4e hono ny nanomboka mifoka, izany hoe tamin'ny taona 20 teo, izany hoe teo amin'ny 9 taona teo zany satria 14 taty no nanomboka afaka tamin'ilay izy. Malany sigara firy izay no tena tiako fantatra firy isan'andro? Tamin'ny voalohaloha ilay arakaraka ilay vola izay omeny mamanay sy côté ihany no hifanampiana amin'ny namana dia iny no hoe atao plus côté mba hifofohana. Izany hoe tamin'ny voalohaloha tamin'ny voalohany mety hoe malany 2 maraina alohan'ny hianatra dia 2 hariva rehefa rava mianatra. Fa rehefa niakatra taty amin'ny lycée, izany hoe efa niakatra kely ny côté zany dia nitombo kely izy, izany hoe lasa nandeha nibetsabetsaka ilay izy. Taty amin'ny 2014 tamin'ny nanafahananao zany firy teo amin'izay ny sigara raha? Nanomboka taty amin'ny 2009 siana efa mba lefa lehibe dia mba misimisy vola kely dia nanomboka tena hoe nisotro mifoka maraina aloha tsy maintsy mifoka ilay vao mifoha, tsy maintsy mifoka ray. Dia ny atoandro ilay petit déjeuner rehefa atoandro kely amin'ny folo iny koa tsy maintsy mba mifoka ray. Dia avy misakafo koa tsy maintsy mifoka, iny koa tena enjana be iny. Izany hoe misakafo intelo malany telo teo amin'ny nalany teo amin'ny 7-8 teo zany isan'andro tamin'izany. Ny toaka indray manahoana? Isaky inona no misotro amin'ny ankapobeny? Ny toaka indray zany nanandrakandrana koa tamin'ny voalohany dia lasa tena nisotro niaraka tamin'ny nisy fotoana raha efa tena hoe misotro miaraka amin'ny olon-dehibe mihitsy dia misotro. Dia mamy tanteraka mihitsy? Tena mamy, tena mamy be tena. Ahoana no nahafaka? Ny volana janoary 14 zany nanomboka tsy mifoka intsony satria teo zany no nilazan'ny mpitandrina tao amin'ilay toerana izay andraisana katekômena anao hoe ny katekômena izay hotokanana dia tsy maintsy ao anatin'ny sampana 5, ray amin'ny sampana 5 misy zany. Dia inona ny sampana nidiranao zany tamin'izay fotoana izay? Sampana za moa zany tsy dia nanana choix tamin'izay satria za manko sady efa niasa tamina fivarota-toaka lehibe tao Antsirabe dia za zany tsy afaka raha tsy lahady atoandro ihany, lahady hariva ihany zany dia oziko zany hoe dia efa izay sampana mivory amin'io zany no hidirako. Dia ny tonga zany za tamin'io dia nivory dia nianatra hira, tonga dia nitafaray tamin'ilay ankizy tao dia nianatra hira dia avy eo amin'izay nanontany amin'ny namako hoe inona marina moa zany ity dia nilaza koa moa ilay mpitarika hoe sampana vokom-manga ity sampana mifady ny zava-pisotro sy ny anana dia teo avao gaga hoe dia teo zany vao hoe ohatriny tsy mety zany nefany zahako tsy nafinaritra anahy ilay izy hoe tsy nitiako fa sady za koa mba te hiala fa za mba maniry hiala amin'ity fanangejahan'ny toaka sigara ity dia tsy niverina za, tsy niemotra zany za tamin'ilay sampany be dia be ihany no sampana misy ao amin'ny fiangonana fa tsy niemotra za fa oziko hoe io zany nitondran'ny tompo anao dia aleo za hitsaninao. Dia ahoana nahafaka anao zany nivavaka ve sa nanao inona ny zavatra natao? Tena nivavaka satria nanomboka tamin'io zany ny fotoana ny voriako voalohany io zany ny herinandrony tamin'iny zany dia efa nanomboka natahotra hoe tsy mety zany satria tsy mety zany satria io sampana io dia mifady toaka zany dia tena nanomboka teo nanomboka nandohalika mihitsy hoe isaky ny atory amin'ny hariva hoe tena tompo afao moa izy tena Andriamanitra nanaitra anahy koa zany hoe ny tao amin'ny jaona
toko fahavaloko andiny fahenina amby telopolo hoe raha ny zanaka nanafaka dia ho afaka tokoa dia iny foana zany nataoko tao anaty vavako tao anaty lohako tao hoe raha ny zanaka nanafaka dia ho afaka tokoa ny herinandro ny vory manaraka za efa tsy misotro tsy mifoka tsy mifoka 5 taona teoriana zany zao efa mbola tafalatsaka tavaverina tamiko avy eo zany tsy tena tsy natsiary tsoa mihitsy ny tena nagaganary dia namako talimako le niala tena le hoe tena mila heritsaina be mitsaly be mihitsy zareo vao afaka amin'ilay izy fa zany efa ny tena hoe ohatrany hoe tonga dia tsy natsiary tsoa fotsiny tonga dia tsy verina tsoa mihitsy amin'izao aloha zao inona ndraikitra ao fiangonana za aloha tamin'ny nanokanananao mpandray fanasan-tompo tamin'ny 2014 tamin'io moa zany dia efa niroso tamin'ny fiomanana ho mpiandraiky tsaransana fanantenana za tamin'izany dia tamin'ny 7 jona 2014 zany notokanana ho mpiandraiky tsaransana fanantenana tany Antsirabe dia ankehitriny za moa mbola ao anatin'izany fitony sampana izany ary voafidy tamin'ny fanavaozana farany teo dia folohan'ny sampana vovokomana zao amin'izao. Ny rantsana fanantenana aloha tsara fantarina inona moa zany ny rantsana fanantenana ho aza tsy mahafantatra rantsana fanantenana dia sampana iray mitaiza ny ankizy ho babon'i Jesosy Kristy ary hifady ny zava-pisotro mahamamo sy mahadomelina rehetra dia ny mbola izy tanora zany eny efa lehibe ary afaka tezainay ho hifady tanteraka satria zany efa lehibe no hita tao amin'ilay sampana voboako mangy inona no afatra ao amin'ny tanora rehetra tanora namana ny andrakandrana ihany no lasa fahazarana raha ohatra ianao anatin'ilay mbola tsy nanandrana dia tena aza manandrana mihitsy raha moa ianao anatin'ilay efa nanandran-kandrana dia tonga dia teny za mahay anazy ao ianao dia tena ilao fa raha voafatotra ao tena sarotra miala ao sarotra ary betsaka ny olona voafatotra amin'izao tsika mora miteny izao fa tsy afaka ny anala ny tenanao anefa ianao fa Jesosy mihitsy misitona anao izay ianao vao afaka ao anatin'ilay fatoran'ny zava-pisotro sy ny zava-mahadomelina io misaotra betsaka ny mahery dia miraro soanao ihany koa ny pastera misaotra anao tamin'ny fandraisana